Ho amina ohatrany ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra andraisantsika vatsim-panahy hitombona amin'ny finoana ry havana. Nandraisantsika aim-panahy avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia NEHEMIA, ny bokin'ny NEHEMIA, NEHEMIA 3:10 ka ny 10 hatramin'ny 4:11. Efa novakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mahagaga ry havana, ary tena mamperitreritra lalina mihitsy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ity Madagasikara ity. Ny mpanoratra ny Fjkm dia tany amin'ny volana Septambra sy Oktobra tamin'ny herintaona tany no nanoratra azy. Tany amin'ny herintaona fara mahitinareo ny zavatra ambara ny soratra masina amin'ity anio ity. Ary tsy voandroany ihany, fa tena miteny amin'ny vanim-potoana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tahaka ny hoe fahitan'ny mpanoratra Fjkm hoe isy grevy amin'ny volana Oktobra. Dia misy afatsy Andriamanitra ho an'ny fiangonana ry havana. Ary raha mahiratra tsara ny zanaky ny Fjkm mandray ny Fjkm, raha mahiratra tsara ny maramila, ny zandarina, ny mpitondra fanjakana zanaky ny Fjkm miteny aminy ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ka ahoana hotoriana sa tsy hotoriana? Hotoriana? Eny ary, hotoriana. Ny zava-nisy ry havana tamin'izany vanim-potoana izany dia niverina avy any amin'ny fahababoana tany Babilôna ny Jiosy. Rehefa nahazo taratasy resin'ny Persianina ny Iranianina amin'izao tsika miteny izao, ny Babilônianina, dia naveriny ny mpanjaka Persianina nody tany Jerosalema ny Jiosy, afaka tamin'ny fahababoana. Dia niaraka nody tamin'izany no tarihan'ny Ezra mpisorona. Fa rehefa teo ambany fahefan'ny Persianina indray, ny Jiosy, Iranianina amin'izao tsika miteny izao, dia nanendrany gouvernoura izay Jiosy manam-pahaizana, nianatra, ary notendren'ny Persianina hiverina hiasa any Jerosalema. Dia izy ny gouvernoura mendraikitra ny faritra nisy an'i Jodia iray manontolo, na Palestina iray manontolo zany. Rehefa tonga tany NEHEMIA dia niara-niasa tamin'ny Ezra mpisorona, nanarina ny firenena. Tao anatin'izany fanarenam-pirenena izany, raha mamaky ny NEHEMIA 4 sika, sokafa enge ny baibolinao dia ho hitanao hoe tena io marina ny zava-misy eto Madagasikara. Sokafy tsara ny soratra masina ry havana. Eto hamaky sika ny 1:1. Ary rehefa reny Sambala sy Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandany Jerosalema ka efa voavoatra izay rava, dia nirehatra mafy ny fahatezerany ary ny ray tetika izy rehetra handeha hamely an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Mba tsy tenenana hoe ny frantsay, teneniko moa izy zany izay. Ovy ianareo, ny ao ambadiky ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Ovy ianareo, misy firaisana tsy kombakomba ao, ahatonga ny firenentsika antra velona ohatr'izao. Tohizana sady zany. Eny ary. Dia nisy Eliasiba izay niray tsy kombakomba, raha mijeritsika eto amin'ity soratra masina ity eo amin'ny 7, eo amin'ny 7:10. Niray tsy kombakomba niaraka tamin'ny Tobia, nangorona ny rem-pirenena. Ary ny zava-doza reto, raha mamaky tsara ianareo, nataon'ity Eliasiba ity
dia ny trano tao amin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitra tao amin'ny tempolo zany, nisy fitehirizana entana tao, fitehirizana fanaka tao, dia nalay ny amboletra nataony ho anazy, nataony tantely hafadrakotra ny arenany firenena, dia lasa farahidiny faran'izay mahantra ny firenena. Zay ny zava-misy nangalara, ary ny zava-doza ihany koa dia ny zavatra tsy ilain'ny jiosy. Izany no namodina nakonana miendriky ny fiarahamonina, zay tsy ilain'ny olona andavanandro. Ao fa isika. Ary ny zavatra nitsanga ratsy ihany koa dia zao, ireto olona miray tsotrombakomba voalaza amin'ny neny toko faefatra ireto, dia nanao zay tsy alavrary ny fampandrosoana any Jerosalema zay nahantra rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana. Fa teo NEHEMIA zay nijoro, ary ny zavatra nitsanga eto ravana dia zao, zay fiainam-pirenena nanjary nisy fiantraikany any fiainany fiarahamonina. Ary le fiainam-pirenena sy fiainam-piarahamonina nanjary misy fiantraikany any fiainam-piangonana. Dia ny zavatra nitsanga eto manomboka amin'ny andinin'ny 10 dia tsy voaloha intsony ny fiveloman'ny Levita, dia lasa niala amin'ny andraikitsy. Ny Levita zany le mpanao raharaha ao amin'ny fanompoana. Ao anatin'izany zany raha amin'ny andro iainantsika izao dia ny pastera, ny concierge, tsisy nandray fivelomana intsony zany ny antony, satria nahantra velona ny olona, sahirana ny olona. Dia inona no nataon'reto mpanompon'Andriamanitra Levita reto? Lasa nitsoaka daholo ny Levita, dia lasa nantady an'izay ahitany vola mba hivelomana. Dia teo NEHEMIA no nitaona ny vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana, ny fiangonana ray manontolo hoe miverena ianareo Levita, ary andao ny vahoaka hanohana an'izany Levita zany. Dia namboarina indray, nalaina le trano firaketana, dia natao tao ny ampahafolony vary manomboka amin'ny andinin'ny 12 zany. Tonga ny vahoaka nanome diloilo nanampy an'ireto Levita ireto. Nandray andraikitra ny vahoaka ho fanarenana ny firenena. Efa vita ny manda tamin'io. Zany efa jereny ity velana ohatrany efa milamindamina ny olona, kanefa ny olona ny amiletika ny fiainany iray manontolo. Ao anatin'izany indrindra no tsy maintsy amorina ny tompon'andraikitra mba handray andraikitra. Ravana malalo amin'ny tompo, inona ny afatra azontsika raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Ny voalohany ravana dia izao: angony na eo aza ny fahasahiranana atrehantsika, angony ny tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana mba tsy ravoravo-tanana, mba handray andraikitra hampandroso ny fiangonana. Angony ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonana mba tsy ravoravo-tanana fa handray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Zay aloha ny zava-dehibeto. Zany hoe ataovy izay tonga ny olona hafanafo amin'ny asa fanompoana, hanao ny asany intsony ny tompo azy. Jesosy Kristy ilay miantso, dia io ilay fanoharana nataon'ny tompo ao amin'ny Mateo 12:1-4 hoe tena nanasa ilay mpanjaka anankiray, dia namoro zany ilay mpanjaka anankiray, dia natsoina daholo ny olona tokony asaina, tsy tonga fa natahotra grenady, fa tsy tonga ilay olona nasaina. Fa rehefa tsy tonga ilay olona nasaina, ny sakafo efa voavoatra, dia lasa nitady olona, nangolona daholo ny olona rehetra izay hita, nampidirina tao amin'ilay fanasana, manjary tsisy mihinana ilay sakafo. Rehefa tonga tao, nisy olona tsy nitondra ny fanamiana zay tokony ho atao fanasan'olona ve dia kapa no entinao. Dia teo niroahana ilay olona, tsy mendrika. Ravana malalo amin'ny tompo, be dehibe na ao anatin'ny fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra voantso, fa mpanompon'Andriamanitra maninona? Tsy mendrika.
Ovatsika fa ho an'Andriamanitra tao ianao rehefa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa vorian'Andriamanitra isika mba hanatanteraka ny asan'Andriamanitra hampandroso ny fiangonana. Dia sanatria ve pastera ianao dia iny mikipy manoloana ny fahasairanam-bahoaka? Dia raha pastera ve ianao dia tsy hijery ny fahorian'ny vahoaka malagasy rehetra? Tsika zao vao jerena ny tarehintsika rehetrarehetra io, manahirana miaraka amin'itony mpandinika toetra to, tonga dia piton jaune daholo no hita amin'ny tarehintsika. Onge samy mijery ny eo akaikiny eo, tonga dia piton jaune daholo. Dia tsika indray efa zatra tapaka jiro, théorie de la manipulation moa zany. Efa zatra tapaka jiro, ka rehefa mba tsy nitapahana ny jiro nandritra ny fotoana vitsivitsy dia hafahafa indray tsika. Azonareo ve zany resahako izany? Hafahafa indray tsika. Zavana malalo amin'ny tompo. Ny fiangonana izay manjo ny fiarahamonina manjo ny fiangonana. Hazagaga ianareo raha misy pastera manondro, raha misy mpiandry manondro, raha misy diakona tsy hita mihitsy. Tsy hita. Nakaiza? Tsy hita. Raha misy tompona andraikitra anaty sampana tsy hita. Nakaiza? Tsy hita izy fa eo ihany. Satria maninona ny tsy hita fa eo ihany? Eo ny fahasahiranana mianjady aminy ka. Ho any am-piangonana ve sa ilahatra rano? Zany hoe mipetraka daholo zany rehetrarehetra izany. Ny bus andehanana mankaty mbola ifampitadiavana, ivory ny sampana tsy enainy lacrymogène. Inona ihany ary zany reny rehetrarehetra izay manoloana an'izany? Mamory antsika Andriamanitra mba handray andraikitra eo anivon'ny fiangonana, mba ho tena tompona andraikitra tsy miravoravo tanana ary ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Mamory antsika Andriamanitra mba ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Jesosy Kristy ilay tompon'ny fanasana. Jesosy Kristy ilay mamory antsika. Ary Jesosy Kristy ilay mbola hitsara antsika amin'ny andro farany. Andro ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiangonana izao. Fa sanatria ve aty am-piangonana koa no hisy hifanentsika? Zao ny manahirana ravana. Sanatria ve aty am-piangonana dia atao excuse daholo, ka noho ny toe-draram-pirenena dia tsy misy ny fivorian'ny sampana. Satria misy teo, sekretera am-piangonana. Noho ny toe-draram-pirenena dia nafa noho ny toe-draram-pirenena dia tsy afaka mivavaka isika. Noho ny toe-draram-pirenena dia tsy afaka mihinam-bary isika. Noho ny toe-draram-pirenena dia tsy afaka matory isika. Noho ny toe-draram-pirenena dia tsy hitako ny misy ny robotra. Tsy ariavako. Ny fiangonana mila mijoro, mila mpanompon'Andriamanitra mahatoky, tompon'andraikitra mahatoky. Fa ny faharoa ravana, azontsika raisina amin'ity soratra masina ity, manoloana ny zavatra sarotra ohatran'ny miaina ny jiosynody avy any amin'ny fahababona tamin'ny andron'ny Nehemia, ny fiarahamonina misy antsika, ny firenentsika, mila olom-banona, mila olona mahatoky, mila olo-marina hitondra ny firenentsika. Hitondra n'inona hoe? Hitondra ny firenentsika. Zero tsara nge, i Nehemia ny eto ilay manoratra, nandefa taratasy tany amin'ny mpanapaka aho izy. Eo andiny 1:12. Nifandahatra tamin'ny mpanapaka, zany premier ministre ilay mpanapaka. Zao moa zany zao ny mpanapakitsika eto, zao tsisy eto Madagasikara zao mbola eo aloha zany tsika. Nehemia zany gouvernoura mandefa taratasy tany amin'ny prime ministre. Izao ny zavatra manjo ny vahoaka malagasy. Ohatran'ny miainan'ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany. Fa mila olona tompona andraikitra mahavaolana mba hamany olana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia raha mamaky isika ravana, efa vita ny manda, efa vita tolo zany ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny 9
NEHEMIA 2:20 dia efa voatokana ihany koa ny manda tamin'izany vanim-potoana izany. Efa ny vahoaka efa heverinao miandana, kanefa tena ny tranon'Andriamanitra tsy mandeha amin'izay izy. Ny sainany fiarahamonina miamiletika ao anatin'ny fahantrana lalina. Dia inona nataony NEHEMIA? Naka olona anankitelo izy. Jereny tsara ilay fototry ny olana, dia naka olona anankitelo izy. Naka olona anankitelo izy. Ary ireo olona anankitelo ireo nasainy nanolotra CV. Nasainy nanolotra CV soamantsara. Dia nofidiny NEHEMIA, jereny tsara ny CV, dia izay olona tena mahavita ny andraikany, olona mahatoky, olona marina, ary mahavaha-olana no notendreny andray andraikitra eo amin'ny tany sy ny firenena. Nao nga jery anarantsika, misy anarana teny Hebreo vitsivitsy ireo ry avy. Selemia. Teny Hebreo zany Selemia zany a. Dia io a nataon'Andriamanitra marina sy mahatoky ny hoeviny. Pisorona. Pisorona nataon'Andriamanitra marina sy mahatoky. Fa ny anarana faharoa hitantsika teny Tsadoka. Avy amin'ny teny hoe Tsadoka. Tsedika. Ny tinambara amin'izany dia zao, olona marina. Nisidy olona marina indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny NEHEMIA mba ho mpiara-miasa amin'ny jereny zany ny CV. Dia ao zany tsisy hoe master 2, master 26, master 29. Tsy zany le jereny ao, fa hoe olo marina. Zay zany le izy. Tsadoka. Dia anarana fahatelo, Pedaia. Anankefatra moa zany fa tsy telo. Anaran'ilay olona fahaefatra, Pedaia. Ny dikan'ny teny hoe Pedaia dia novidiana. Novidiana. Tsy hoe tambatambazana vola dia asiana présence. Tsy izay le izy. Fa ny eto zany a, dia tena novidian'Andriamanitra mihitsy. Zay le izy. Io moa zany ravana dia ilay novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany anie. Novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany. Navotan'i Jesosy Kristy e. Zany hoe olona voavitra, olona nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zay anie le Pedaia e. Novidian'Andriamanitra andray andraikitra. Zay ny izy. Ka rehefa tsy andray andraikitra isika novidian'Andriamanitra, da aza manantena amin'ny firenentsika aty androso. Zay zany izy. Ary ny farany ny Hananina. Ny Hananina indray ny hevitry ny teny hoe Hananina dia nanao fahasoava. Zany hoe ilay mandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany zany a, fa olona misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra, olona hitondra fiadanana ho an'ny tany sy ny fiarahamonina, ireo no nofidian'i NEHEMIA ho tompon'andraikitra eo amin'ny tany sy ny firenena. Dia nandroso ny firenena. Nateo ary ny sakatsakana izay nataon'ny Tobia sy ny ekipany izay niaro ny tombontsoany manokana niaraka tamin'ny Arabo sasany. Zay mpanambola. Ravana malala amin'ny tompo. Iainantsika fe zany amin'izao tsika miteny zao sa tsy iainantsika? Ha? Manontany anareo a. Iainantsika sa tsy iainantsika e? Tindao ary mba olona mahatoky hanarina n'ity Madagasikara ity. Aza mitazam-potsiny, saravana dia hiteny aminao. Nanatrika tamin'ny taona 2010, nalefa ny CWM tany an-dafy. Nanatrika ny zava-doza tany Rwanda, nateraky ny antsoina hoe guerre civile, ny Fokoto sy ny Titso. Tena miteny amintsika fa zava-doza zany hoe nampidirina ao anatiny, ary misy mpitondra fivavahana ny lozan'ny fanahy masina foana. Dia nampidirina ao anaty trano fiangonana le olona. Vahoaka io. Dia nitrongisiny zalahy midiny ny varavarana, notrongisiny amin'ny beltozera le olona maty tao anatiny. Za dia miteny amintsika amin'izao zava-misy eto amin'ny firenentsika izao. Misy mpampirisika antsika hirona mankany amin'ny guerre civile, dia miapotika foana ny tanindrazantsika. Misy mampirisika Mpitandrina ny filaminana. Trop bomba an'ireo.
bombarde ho an'ireo de amin'izay tezitra ny vahoaka fandrangitana ane zany ary misy ihany koa ry hava misy ihany koa ny mahazo tombontsoa manokana de satry ny asa savoritaka etsika menakavy de io ny mpandroba de io ny mpanao ny mpamono olona sy ny sisa sy ny sisa de ny olona miam'le isan'andro isan'andro alay sara ny eritreritra ange ny fahoriana misy efa ohatr' zao eto amin'ny firenena mbola iletsika ihany sika efa farany indrindra eto amin'ny firenena de ny hafarany rehefa isy rahalanao hamangy anao ao an-trano de ohatra ny anahirana apiditra azy an-trano so mitondra basy hamely tsy mifampatokontsony zany mety hitrango zany tsy hainao ity anabavin-draiky ity ve ty aninona ty tsy haitsikilo ary amin'izao miteny zao na ny makasary ary zao manahirana niaraka nakasary tamin'izy ianao azonareo ve zany zatra resahako zany hifamono eto sika de hifankahaly eto sika firenetsika miapotika andro aman'alina ny volamena ny firenena sy ny hareny lasandry tatsika tsara lay voatonina teto lasandry tobisy ny momba azy ry havana malala ao mitompo raha fiteniko ny tenin'Andriamanitra nozaraina tamin'ity anio ity de anankiroa ry havana mitadiava olona mahatoky meteza olona mahatoky handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana aza miravoravo tanana fa ny fiangonana no rasan'Andriamanitra ijoro mba hiaro ny fiandrianany firenetsika mba hiaro ty Madagasikara ity ny fiangonana no rasan'Andriamanitra amin'izany ny mpitandrina no rasan'Andriamanitra amin'izany ianao dekona io no rasan'Andriamanitra amin'izany ianao mpiandro io no rasan'Andriamanitra amin'izany ianao Toriteny io no rasan'Andriamanitra amin'izany andray fanasan'ny tompo ianao atson'ny tompo iaraka iombona aminy forin'ny tompo de andeha amin'ny hafanam-po hampandroso ny fiangonana meteza olona mahatoky mba olona marina fa tsy eo anivon'ny fiangonana ihany fa meteza olona mahatoky eo amin'ny tany sy ny firenenao andray andraikitra arak'izay tandrifa ianao aza vela ho potsika aza vela ho rava aza vela ho simba ohatr'izao ny tanindrazantsika ampahery anao ary kristianina malala mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandriky Satana ianao fa atsiaro ambanin'ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra fa manana didy isika mba ho ianao ny selami mba ho ianao ny sadoka mba ho ianao ny pedaia mba ho ianao ny hanana handray andraikitra eto amin'ity Madagasikara ity hanarina ny tanindrazantsika hanarina ny fiangonana fa Jesosy Kristy nahafoy ny aina ho an'ny Madagasikara ho an'ny Kristy ho an'ny Madagasikara an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen